Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia voaraiko ny antsoantso nareo zandry manao fihetsiketsehana manerana ny nosy. Voaraiko ihany koa ny antsoantso ny artiste rehetra zay mivory amin'izao fotoana izao ary voaraiko ny antso ny syndicat. Ny tenako manokana dia manohana an'izay tapaky ny be sy ny maro. Raha tsy toerana raha hitarika na inona fa fantatrareo tsara ny fomba fieritreretako zay tapaky ny be sy ny maro ao amin'ny 15 kanto nareo artiste rehetra zandry zoky dia manaraka n'izay fanapahan-kevitra sy fangatanareo ny tenako. Ty kosa dia mandeha manokana aminareo miaramila. Fantatrareo tsara fa nivoaka tamin'ny RFI vao maly sy androany fa misy milisy mitapedina zay tsy an'ny fanjakana tafiditra ao anatin'ity raharaha ty ary milisy faran'izay matanjaka araka ny filazan'ny mpanao gazety vahiny azy. Miangavy anareo zahay miantso vonjy aminareo zahay mba hijery akaiky sy andray andraikitra satria anareo tandroka alony vozona ary efa miditra amina zavatra maloto hidirana firenena hafa ohatr'izany satria maheno zay fa atao vazany lehibe andreo milisy reo misy ihany koa moa reto jilamboty kely avy eto amin'ny 4e arrondissement reto reo ndray efa fantatry ny olona ny toetrandreo, efa fantatry ny olona izy ireo tsy hiteniny anarany fa mba niteraka sy manana namana sy manana nitaizako to amin'ny 4e arrondissement anjarany lisany mandray ny andraikitra. Zay fa miantso anareo miaramila mba andray andraikitra hiaro ny firenena, hiaro mandeto ankizy manao manifestation reto fa tsy mety le fampikasy tanana sy mifamono ary tsy mety le misy olona vahiny miditra ao anatin'izao zavatra mitranga zao dia manantena anareo andamina ny firenena misaotra doko. Zay aty ambanivohitra zay tatsah zay mbola mamokatra zay. Ny zavatra atokavanaeto moa izy zay hoe mpanakanto malagasy betsaka zay no eto, betsaka koa ny tsy eto satria any amin'ny fahatany ny sasany, any ambanivohitra ny sasany zay nandefa moa zany fialantsiny noho ny alavio fa ny fampiantso zay io maimaika moa zany fampiantsonay ditoradolo ny mpanakanto rehetrarehetra. Ny zavatra atokavana eto zay dia ny zavatra misy eto raharam-pirenena satria fantatray fa ireo tompona andraikitrareo dia nieno anay foana nandritra ny fotoana maro zay amantaony maro lasa zay nieno mpanakanto tsy nisy mpitandro filaminana na tompona andraikitra teto amin'ity firenena ity tsy nieno isangan'asanay na ny tononkira na ny mozika ka ho izy zay hoe angambany hoe amin'ity fotoana ity noho ny amin'izao zavatra misy eto ampirenena zao mba nieno anay kosinareo fa iresaka raharaha ampiarahamonina atsika. Inona moa le raharam-piarahamonina zany ty le oevina eo amin'le resaka herisetra izay atao amin'ireo tanora manao hevitra noho ny fitrakiny noho ny alaheliny tiany avoaka noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Ao koa ireo malagasy zay mitovy firiahan-kevitra amin'ireo tanora reo tia hanao hevitra ka nanapa-kevitra zay reto mpanakanto malagasy reto fa hoe hanao taratasy zay ara-dalàna any amin'ny tompona andraikitra mahevitra rehetra eto Madagasikara, any amin'ireo fosa eto Madagasikara mba angataka fotoana zany manokana mba aomena lalana ara-dalàna tsara ahafahan'ireo tanora ireo maneho hevitra amin'reto toerana reto ny angatahana zany satria reto toerana reto dia toerana manatantara ao anaty fanehoan-kevitra sy ara-piarahamonina teto Madagasikara nandritra misiny Madagasikara sy na leotera Madagasikara dia bojatovo zany sy ny 15 trésimé reo zany angatahana ho ataonay zay fangatahana zay izay ataony lafin'ny mpanakanto zany anao an'izay takafy zay dia manantena anareo tompona andraikitra ara-panjakana sy ao amin'ny forsa fa anome alalana toy ny reny fianonareo ny reny sanganasana hira sy mozika reny nataonareo amponareo
atao ny fitiavanareo ny mozika zay nataonay ka mino zay fa zao zavatra izao inonareo ka dia ataonareo amponareo ao ary hoarahanareo amin'ny ampahendrena amin'ny fitiavana zay no mpampilavanay ny mpanakanto etrabe reto dia misaotra ino zay fa horaisinareo ny afatra avy aty aminay mpanakanto malagasy. Rehefa ny fampidinika tamin'ireo namana mpiara-mitolona ny génération Z, ny influenceur, ny mpanakanto, ny tsy manaiky lembenana, ny syndicat dia nanapa-kevitra fa ho atsangana ny komity mpandrindra ny tolona KMT izay hamolavolan'ny paikady rehetra irsoana midingana amaranana izao tolona izao. Ko manomboka eto dia hiainga avy aminay ireo ny paikady hitondrantsika ny hetsika ho amin'ny anio aloha dia miato kely isika fa omena afaka ora vitsy kosa ro toromarika rehetra ho fandaminana sy fandrindrana ny fiverenantsika ny akianja indray manomboka rampitsosoma. Etonary dia miantso koa izahay anareo eo anivon'ny mpitandro ny filaminana handray andraikitra entitra ampitsahatra ny famonoana sy erisetra izay ataony ampahany aminareo indrindra ny avy ao amin'ny G6 izay melo inay amin'ny herinay manontolo. Iaro ny vahoaka sy ny fananany no antom-pisinareo ko miantso anareo homendrika izany andraikitra na metrahan'ny vahoaka anareo izany. Afatsika manambatra ny hery dia miantso koa ny fikambanana samy hafa rehetra, ny mpianatra, ny mpanao gazety, ny mpahay-lalàna, ny mpandraharaha, ny hery politika, ireo olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka, ben'ny tanàna, mpanolotsain'ny tanàna, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny tangalamena, ny olobe tompon'agnarandray, ny fiarahamonim-pirenena ary indrindra ianareo ray aman-dreny ampanahy mpitondra fivavahana. Miantso anareo izahay hanatevin-daharana izao komity mpandrindra ny tolona KMT izao. Miantso antsika rehetra any amin'ny faritra manerana ny Madagasikara anangana ihany koa izany komity mpandrindra ny tolona izany ary mitaky amin'ny tompon'andraikitra rehetra hamela malalaka ny vahoaka tompo-pahefana anoy ny tolona. Araka ny efa nampanatenaina tamintsika dia toy izao ny fandaminana notapahanay Gen Z, mpianatra, influenceur, mpanakanto, syndicat, tsy manaiky lembenana ho fanohizana ny tolona Rampitso Zoma 3 Oktobra 2024 amin'ny 1 eny Ambojatovo. Voalohany dia rodobe no ataotsika ka ny Gen Z, ny influenceur, ny mpanakanto, ny mpianatra dia miainga amin'ny toerana efa nahazatra eny Beoririka, Antaninandro, Ankatso, Ambatonakanga ary Sorano. Ny syndicat rehetra dia eny Antanimbarinandrina no mifamtona. Ianareo fikambanana, antoko sy vondrona politika samihafa izay manohana ny tolona kosa araka ny fandaminana dia hoaniny avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany Arivony Mamo, Imeritsy Atosika, Alakamisy Fenorivo, Votovorona, Apitatafika sy ny manodidina dia eo amin'ny rond-point Anosizato no fotoana. Ho an'ny États-Unis sy ny manodidina rehetra dia eo amin'ny rond-point Apasika no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra Mahitsy, Anosiala, Ambodratrimo, Talatamaty, Ivato, Ambohibao, Ambotrimanjaka, Laniera, Ambatolampitsy Mahafotsy, Ambomanarina dia eo amin'ny rond-point Akazomanga no fotoana. Ho an'ny Avaradrano sy ny manodidina Anjozorobe, Mangamila, Ambohitrolo Mahitsy, Talatany Volonondry, Ambodrabiby, Ambohimangarova, Anosy Avaratra, Sabotsinamehana, Akadikely Lafy, Ambotrarahaba, Analamahitsy dia eo amin'ny rond-point Andranomebevava no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa Manjakandrina, Ambanitsena, Anjeva, Ambomalaza, Ambomangakely, Mahazo, Ankadidramamy
dia eo amin'ny rond-point Ampasapito no fotoana. Ho any amin'ny lalam-pirenena, ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena Fahafito, Ambatofotsy, Amboanjobe, Bongatsara, Anjomakely, Iavoloha, Andoranfotsy, Tanjombato, Alasora dia eo amin'ny rond-point Anosy no fotoana. Ho antsika eny amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia ho avy ny toromarika avy amin'ireo solombavambahoaka. Ho antsika any amin'ny faritra sy distrika rehetra dia tazony hatrany ny fandaminana na pahombon'ny tolona efa nataonareo hatramin'izay mandra-piandry ny fandaminana vaovao amin'ny fametrahana ny komity mpandrindra ny tolona na ny KMT. Ho an'ny diaspora maneran-tany dia malalaka amin'ny fandaminana amin'ny fanohizana ny tolona ianareo ho fiarah-mientana amin'ny aty an-tanindrazana. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona mametra-pialana Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ary ireo mpamono ny mpiray-tanindrazana.